Fitohy ho azo ifamezivezena ny lakandranon'ny mpangalana. Lakandrano izay nikatona nandritry ny taona maro. Mirefy hatrany amin'ny 7.3 kilometatra ny halavany, manomboka eo amin'ny Seranatsambo Manangareza Tomasina ka hatrany amin'ny Seranana Anoseko Farafangana. Tsy afaka ny famezivezena vantana izany lakandrano izany noho ny fahatsetsenany. Ny tsy fisiany ny asa fanadiovana ara-potoana natsetsina ny lakandrano sy ny tsy fisian'ny fitaovana. Sy asa am'izay izany piasan'ny canal de Pangalanty atra tamin'ny andro taloha tamin'ny andro miratsiraka nagnano transport dragage Tomasina Mananjary. Za le hoe talata sampody. Asa efa mita efa fantatra efa fa ela fanina zany de fantatra le momba fahasahiranana miompampana eo amin'ny fiainam-ponina andavanandro izay manamorona ny ranomasina amin'ny faritra Tsinanana sy Vatovava Fitovonany no vokatry ny fahatsetsena ny lakandrano ny mpangalana ity. Ity fitondrana ity no nanao finiavana politika hamaly ny etaetan'ny mponina sy mitondra fanjakana amin'izany faritra izany. Niainga tamin'ny velirano ny filoham-pirenena. Panatanteraka ny ministeran'ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro, ary nanao ny asa ny APMF na ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina, Agence Portière Maritime et Fluviale. Dragage sy ny curage ny canal natao hoezanana hidika ny fasika izay nanintsina. Nanomboka tany amin'ny Seranatsambo an-dranomamy tao Manangareza ny asa ary nitapaky ny volana Marsalasy iny efa hiditra Mananjary ny asa. Manazava ny teknisianina mitantana ny asa eo anivon'ny APMF. Karazana travaux de retour zany loatrena zao satria ny travaux rehetra zany efa vita en totalité zany efa tratra le quantité 150 000 m3 fa retouche tratra le montée de l'eau tratra le cyclone teo zay zany no atao zany zao. Misy asika zany zao eo amin'ny 1 km na mahery kely eo alohan'ny idirana ny tanàna Ambalavota. Début moa zany tany amin'ny 25 octobre tokony ho tapitra zany izy tamin'ny 25 février de tratran'le cyclone teo. Araka ny fanadidina dia noho tsy fisian'ny fitaovana nampikorosofahana ny lakandrano ka nahatsetsina azy. Io fahabangana io no nataon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana toetrandro ho lahara-pahamehana. Mitondra fanazavana ny ministra Joël Randriamandranto. Ny famantsiam-bola nanaovana ny tetikasa zao dia famantsiam-bola ny APMF. Tao anatin'ny budget ny APMF mihitsy zany no nisy natokana anaovana nytia programmanasa ity. Zany hoe tsy bola nakany amin'ny mpamatsy vola ihany tsika. Eo zany no manamarihana tsara hoe rehefa haintsika mampiasa an'le vola sy le budget fananantsika dia mahavita zavatra tsara ihany tsika ary zay mihitsy ny tariketra hoentina hoe amin'izao fotoana zao dia zay vola kely ananantsika dia sy maintsy haintsika no mampiasa azy ary ampiasaina amin'ny zavatra ampiova ny fiainam-bahoaka. Ary teto moa rehefa mifampandinika teto zay dia tena hoe tsy diso mihitsy sika naka ny tidraky ity satria le fonction ny tidraky ity dia mamaly any rehetra zay ilaina azy amin'ny anatanterahana ny le asa. Ry zareo APMF zany no nanatanteraka ny asa, mizara lôtely miavaka ny asa ary ny isa 10 no point noir hatreo Mananjary, anisany tao Andringitra sy Masomeloko. Manazava ny asa atrehina ny tale généraly APMF ny capitaine de vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond. Ka ity portion anankiray ity zany anisan'ny asa goavana indrindra satria eo amin'ny 1.5 kilometatra eo miainga avy eo Masomeloko zany ka hatraty Ambalavontaka no tena nisy asa be. Izy ity zany tany aloha nanahirana be ny mponina tety satria nanomboka tao Masomeloko zany no déchargena ny entana ary taterina zany à Dodoma jusqu'à any amin'ny sortien'ny canal de ny sambo atosika ka ankehitriny zany aorinan'ity asa ity de efa tsisy tsony zany zay zavatra zay. Amin'izao zany efa tonga de efa fluide fandehanana eto zany. Amin'ny ankapobeny amin'ny fanatanterahana ny asa zany de nizotra ara-dalàna. Aorinan'izay moa de ho raisin'ny APMF avetrany ny maintenance zany. Zany hoe fitazonana ny avon'ny rano amin'ity faritra ity, tsy amin'ity faritra ity rery fa le long du canal de Pangalana zany manomboka hatrany Tomasina ka hatrany Mananjary. Fasika no miloarana ao anatin'ny lakandrano ka arina eny amin'ny sisiny ny ala eo amin'ny 100 metatra eo.
manaja ny tontolo iainana ve izany? Am'izao arak'izao hitantsika zao zany de tena lavitra de lavitra ny toerana angalana an'ilay fasika zany ny anaritsika zany an'le débris arak'izany zany de voaja ara-dalàna ny fepetra rehetra amin'ny fiarovana tontolo iainana amin'ity asy ity zany. Tsy nofantoakana fasika ao anatin'ny lakan-drano no zavatra hitan'ny maso, fefa misy ihany koa ny fijerenany moron'ny lakan-drano mba tsy hiverenany any anatin'ny lakan-drano iray ireo fasika nalana. Ao anatin'ny asa zay atao ny fiarovana ny antsoina hoe berge, ny antsoina hoe berge moa zany de ny sisin'ny lakan-drano, ka ao anatin'izay zany de misy ireo le fambolena zany ny protection ny berge, izy ireo de zava-maniry zany atsatoka mba ahafahana zany mitazona amin'ny fasika tsy latsaka aty anatin'ny canal intsony, ary de anisan'ny entretien zany sy travaux natao niaraka tamin'le curage de fond ny canal zany natao tamin'ity asy ty. Tsy ny APMF ihany no manao ny asa, fa misy ny tolotrasa nomena andreo orinasa madinika amin'ny faritra ho fandraisana anjara amin'izay manana traikefa momba ny fandavahana sy ny fanadiovana ny lakan-dranon'ny mpangalana. Araky ny fanambara dia zava-dehibe ho an'ny mponina ny fitohizany ity lakan-dranon'ny mpangalana ity satria tsy manampidy ny mpandeha no ny lalana an-tanety tsy misy hoy Robson avy ao ambodiriana. Fa tsy misy tomobile zany problème baka baka ho salé zany de manaona ny fiarahana amin'ireny tsy solondaka fa mahazatra misy sécurité manahoana ara-dalàna sécurité satria manao gilet d'olona ny mpandeha rehetrarehetra ka amiko zany tokony alefa dolo fitaterana anankiroa zany tokony andeha le terrestre de andeha koa le fluvial de manana safidy am'izay zany le olona zany. Ireo mpandrarano misetra ny fizahantany dia fa manana fomba fijery lavitra fa hiroborobo. Maro ny zavatra masintona ny mpizahantany fa indrindra ny akaton'ny tontolo iainana raha mandalo amin'izany lakan-drano ny mpangalana izany. Manazava i Stefano Coaxion Leong, mpandrara ao Nosivariky. Zay mpandrara moa zany dia manantena an'le lakan-drano ny mpangalana mba navigable tsara zany, mba azahoanay tombony ara-ekonomika sy azahoanay tombony amin'ny fandraisana vahiny tonga mitsidika ty aminay aty. Ny site touristique moa zany be da be ny azo atolotra aty, zany hoe afaka créer circuit tena tsaratsara kokoa noho ny teo aloha zany noho le fisokafan'ny canal. Trano fandraisam-bahiny mananjary Nosivariky dia efa manana an'izay ary tokony mino sy matoky fa samy anatsarany anazy zany zareo aty amin'izao. Fa anisan'ny mila fitandremana ary mila fahaizana ny mamaky sy mandalo ireo vavarano zay mampifandray ny ranomamy sy ny ranomasina amin'izany faritra izany satria maro no hita amin'ity lakan-drano ity. Fitodiana anisan'ny malaza ny amin'ny seranajambony Manoro, kanoty ampolo maro no miantsona ary mandray ny fiaingana iazo any mananjary indray rapitso maraina. Milaza ny anjara toerin'ny Manoro amin'ny sehatry ny fitaterana ny ben'ny tanàna Manasoa Donatanga. Manoro zany dia carrefour satria mandalo eto daholo ny entana na ny PPN na ny vokatra toa ny zorofo sy ny dipoavatra avy agny Mananjary, Manakara, Fanadina, Nosivariky, eo ihany koa ny Marilambo, eo ihany koa ny Tanambo Manampontsy, eo ihany koa Vatomandry. Anisan'ny centre zay ny filajany filom-pirenena hoe atao deuxième ville économique ny faritra Antsinanana ity Manoro ity. Tena zakanay tanteraky zany satria tena eto daholo miodina sy mandalo ny vokatra na ny PPN avy any Tamatavy bakany Mamasina any Atsimo. Ny ara-pizahantany dia azo lazaina hoe tombony ny fisokafan'io. Anisan'ny goka ny fitohizan'ny lakan-drano mpangalana arak'izany distrikan'ny Manoro ka hiteraka fampandrosoana amin'ny sehatra maro zay manana fiantraika mivantana amin'ny mponina. Raha nisan'ny camion mitona entana
semi-remorque mitondra entana 35 tonnes avy agny Tamatavy, avy agny portny Tamatavy makatia raha manao siroty dia ataoko angamba misy camion 30 na 40 eto miasa eto mivezivezy mitatitra Tamatavy Mahanoro. Ny lakana miengavety ndray na ny sambo miengavety zay milanja 35 à 40 tonnes 50 tonnes makany Nosivarika sy makany Mananjary dia miisa any amin'ny 90 sambo. Ka ataoko angamba fa tena sy ataoko hoe maro de maro ny entana ny PPN sy ny vokatra zay mifamezivezy eo ny faritra rehetra ny mampitohy ny vatovavy fitovonany sy ny faritra Tsinanana dia eto Mahanoro no centre ifamevezeny ireo vokatra sy raha iny tapaky ny volana mars iny dia efa nanodidina 5,700 ny fahafampo tamin'ny fanatanterahana ny asa. Hentitra ihany koa ny APMF amin'ny fanaraha-maso ny asa izay nampetraketina andrehona asa madinika. Fivezivezena mandavataona moa no tanjona. Ho aizary ny fitaovana rehefa vita ny asa. Dia ty kanaly ty tsy hoe atao indray mandeha dia vita satria mila fanaraha-maso entretien foana isanandro satria ny fasika miova toerana ny rivotra miova fietsika dia tsy maintsy manaraka an'izay foana. Dia ty draky ty zany ijanona eto mba azahoana manao an'izay entretien zany nefa najanona de zany ary amin'le izy efa azo vezivezena dia tsy maintsy apetraka koa zany ny atao hoe réglementation vaovao ampivezivezena amin'ity kanaly ity. Fa nizao ary raha bola tsy tena hoe vita tanteraka le asa dia efa hita zany fa efa manomboka mivezivezy ireo sambo maro karazany fa efa manomboka hita ny vahoaka ny fiovana amin'izany hoe fivezivezena eto amin'ny kanaly de Pangalana izany. Ka zava-dehibe zany fijeriko azy amin'ny fiainam-bahoaka izay mampiasa nyity kanaly. Araky ny fanambara dia tsy hamela ho gabraraka amin'ny fampiasana ity lakan-drano ity ny APMF fa hoentitra. Mila manaraka ny ara-dalàna sy mifenitra daholo ny fitaovam-pitaterana. Mila miala ihany koa ireo tsatokazo izay mipetraka amin'ny mpanjony izay mety hitera-doza. Mitondra ny afatra ny tale général ny APMF, capitaine de vaisseau randrianantenena Jean Edmond. Eo zany de mbola misy ezaka kely iarahana amin'ny tompotsambo sy ny manam-pahefana ity toerana amin'ny fametrahana zany ny ataoko hoe réglementation fivezivezena amin'ny canal. Ao anatin'izany ny fivezivezena, ao anatin'izany ny sambo, ao anatin'izany ny mpitondra ny sambo, ary ao anatin'izany ihany koa zany ny ataontsika hoe fandaminana ny eny amseranana zay amin'ity kanal ity. Ka eto zany de misy antsoavo atao amin'ny mpampiasa ny kanal zany sy ny olona manamorona ny kanal ny manomboka zao ny tandrina sy anaraka an'ireo fipetra izay ho apetraky ny tompona andraikitra amin'ny fivezivezena eto amin'ny kanal, satria mila fitandremana be zany no ny antony fiarovana antsika zany amin'ny loza maro samihafa izay mety iseho mandritra ny fivezivezena ety. Raha ny tokony hoy dia ny faran'ny volana marsa lasa teo ny tokony ho raisina amin'ny fomba ofisialy ty asa fitohizan'ny lakan-drano Pangalana. Ity nefa indrisy noho ny fahatongavan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Isorana ny APMF izay afaka nitondra ny mpanao gazety ny radio Madagasikara nanaraka sy nanangom-baovao tamin'izany lakan-drano izany izay nahagitra 2 andro nandroso ary 2 andro niverina niaraka tamin'ny vedette haingam-pandeha. Tomasina Mananjary mirefy 420 kilometatra novitaina tao anatin'ny 40 ora.